manaraka siripitoetra ty am'izao tontolo zao raha misy fanefatsanga de mijery ianareo ary raha misy antso maratsofo de miaino ianareo ambarao amin'ny firenena rehetra ary manangana fanefa tory hoe fahazafezina eny ary talefaly misaotra an'Andriamanitra ndray tsika afaka manambara ty fampianarana tsisy klemy ty a ivavaka aloha tsika anomboantsika ny fotoana eto zany Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra dia makalaza ary makasitraka ny fahatsaranao eny tompo ty fotoanandroany ty de apetraka feno ampelantananao ary nizaniza na zovo mandre zao afatra tsisy klemy zao ndray dia apetraka feno ampelantananao ny fiainanay tsiraira iavo anao ny voninahitra ty mendrika anao zany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompo Andriamanitra velona amen. Ny mpanolotra eo amin'ny plateau dia presbytera Bien-Aimé tsy manosika ny ao anatin'ny famakina teny a kirakira-panampy dia ny talefaly izany androantsika talefaly hiditra aloha hevitra vaovao be indray a jerevantsika anay ty aloha hevitra tena mampisaritaka ny sain'ny olona ty moa tale netsika moa zany tale zatra torinto anatin'ny telefandarana toro fazafeny ty dia tena le hevitra saribana le tena lohateny tena tsisy pikitika misy satsy mara zany samy misy le teny tsy misy pitoro mihitsy nefa ambaran'ny soratra masina zay zany no idiratsika amin'ny rahalahy zay mihitsy moa zany le tena loha hevitra trifaza afenina hiditra ato anatin'tika le anaran'Andriamanitra iza le anaran'Andriamanitra fa mampisavorovoro mahapotika zavatra be dabe tale satria misy tena mizindrezina mihitsy ary miteny ratsy isan'andro an'andro anty anaran'Andriamanitra ato anatin'ny baiboly tika de alao ny baiboly ndray raha talefaly no ampitenentsika eto androany ahafahatsika mijery hoe iza marina no anaran'Andriamanitra zay voasoratra anaty baiboly na tsy tokony ho atsona iza no tsy tokony ho atsona de alao ny baiboly raha lataleno ilaza azy andao aloha tonga de any amin'ilay fitenenany ratsy no tenentsika ty nio zany na zany ny olona rahalafaly no teny ratsy an'Andriamanitra na ny olona manompo an'Andriamanitra zay zany de tonga aloha de alao tonga de any aloha ny faritatsika hoe tonga de zay miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra velo misy famelan-kelika satria mamay olona mako sao de ohatrany lamody mihitsy le mifana ratsy le miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra ohatrany lamody de zany mamay olona mahazo radio mahazo tele de miteny ratsy manompo any olona anaranao amin'ny baiboly io de alao aloha tonga de faritatsika anatin'ny baiboly talefaly hoe iza zany le olona ohatrany eona zany le atao miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra miteny ratsy an'Andriamanitra rehefa aveo jerevantsika am'zay anarana rehetrarehetra de hitatsika eo zany le izy andao tonga de jery le Matio alao tonga de ny Matio nanohatra amin'ny filazantsara ro zany no jery apisitia amin'ny teny hoe manao na fijery Matio amin'ny resaka fitenenan-dratsy amin'ny 12:31 jusqu'à 32 talafel Matio toko 12 tena andiny faraika amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany de lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samy hafa rehetra fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanamasina ary na iza no manao teny anohitra ny zanak'olona de azo famelan-keloka ihany fa na iza no miteny anohitra ny fanamasina de tsy mba azo famelan-keloka na am'izao fiainana zao na amin'ny hoavy misy famelan-keloka aveo ny taleno miteny ratsy ny fanahy masina tsy misy famelan-keloka ozy misy sa tsy misy ozy tsy misy ozy izy raha ny zanak'olona zao izy na mesino itenenana ratsy na opaopaina ka mbola mibebaka le olona de mbola mety voavela avy elony de mbola mety ihany ozy izy mbola mety voavela ny elona ozy izy fa raha ny fanahy masina ozy no itenenana ratsy de ahoana tsy misy famelan-keloka ozy tsy misy famelan-keloka mandra-povina mandrakzay zany mandra-pahafaty mbola vetivety de maty fa le mandrakzay mbola le fiainana amin'ny tioorina amin'ny fahafatesany ty resatsika ty talefaly tsisy famelan-keloka no miteny ratsy ny fanahy masina andao aloha mbola vakinary any teny marika andray raha 31:29 alao aloha zany tonga de any no andehanantsika raha lafaly mba ahafatsika mamaritra hoe ahoana le miteny ratsy ny fanahy masina ty jerevana dao le anaran'Andriamanitra de aveo de hita jery tsara ny olona fotsiny hoe reto miteny ratsy ritsy miteny ratsy reto miteny ratsy alao ny olona no andinika satria mba miara mandinika moa tsika eto de mamatatra an'izay tsara ary miazona an'izay mety raha talefaly marika 31:29 marika toko 7:27 amin'anaran'i Jesosy fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa de tsy mahazo famelan-keloka mandrakzay fa mendrika hoe lohana amin'ny ota mandrakzay izy izany no lazainy zany ny tena olana raha lafaly zany atao miteny ratsy ny fanahy masina zany tsy mahazo famelan-keloka mandrakzay ozy izy mandrakzay zany de tsisy famelan-keloka fa maka izy fa mendrika hoe lohana amin'ny ota mandrakzay ozy izy afisolo farany olona mpiteny ratsy ny fanahy masina zany mihitsy rehefa aveo jerevantsika hoe iza le fanahy masina zay vao miditra amako am'le anarantsika talefaly zay jerevana tsara mihitsy le apetraka aloha zany hoe tena misy olona ve miteny ratsy ny fanahy masina misy olona ve iza le fanahy masina de veotsika mijery le anaran'Andriamanitra le matolana andatin'ny baiboly de hitatsika zany ny zavatra misy ao anatin'ny liko andray reo amin'ny 12 raha lafaly de zatsy izy lika toko 12 de andiny 10 amin'ny anaran'i Jesosy fa nazovina anao teny anohitra ny zanak'olona de azo famelan-keloka fa izay miteny ratsy ny fanahy masina de tsy mba azo famelan-keloka io zany de apetra amin'ny fanahy Matio na Marka na Luka de mitovy jery satsy mitovy tsara misy makasika ny olona miteny ratsy niny fanahy masina izy ary le fanahy masina tonga de
ihany ary zany loha apetrakintsika ndray loha zany zay izy ary le fanahy masina dao jereo aloha le jaune 424 talefaly eto moa zany de baiboly no miteny a tsy maro zany baiboly miteny eto toko sy andiny no raraka de hitatsika ndray avela ndray anohatra zay mahatohatra avela ndray amatika zay mahavady tsy maro zay fa rehefa misy olona manohatra talefaly zany fampianaretika am rahalahy zany de izy any toeriny Andriamanitra ny toeriny fa tsisy hidirantsika fiakoarana eto mba mamaky fotsiny e de aro jerevana ny teny jaune izy marina moa zany fanahy masina zany lasitsika jaune toko faefatra andiny faefatra amby roapolo Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana eo zany de mametraka fa iza olo le fanahy Andriamanitra ozy de fanahy Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy de tsy maintsy maninona mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany hoe Andriamanitra zany de porofona mihitsy fa Andriamanitra n'Andriamanitra de fanahy any marina aloha zany sa tsy marina raha ohatra ka nofo izy de hita fa mafana azy hita ve sa tsy hita le fanahy tsy izy zay mafana azy i fanahy masina tenena ratsy zany Andriamanitra sa tsy Andriamanitra zany hoe zay miteny ratsy an'Andriamanitra zany de miteny ratsy fanahy masina sa tsy miteny ratsy mazava be zany ry havana mipetraka le teny hoe raha misy olona miteny ratsy ny fanahy masina de tsy azo famelan-keloka mandra-pavoina mandrakizay dikan'izany le fanahy masina izy le fanahy masina miteny ratsy an'Andriamanitra zany raha dika zany mihitsy andolo dirano deko aikor firy izy io ka aikor 3-17 ary hoe bao jerevantsika tsara apetraka mihitsy aloha zany le balise raha lafaly zay tsika vao mandeha hoe izy any anaran'Andriamanitra de alao ny olona itsara alao ny vahoaka ny itsara alao Andriamanitra ny itsara izy le tena miteny ratsy an'Andriamanitra isaka mary vao miratra ny masoandro na mahazo micro de miteny ratsy ny fanahy masina miteny ratsy an'Andriamanitra de za tsy izy talefaly de encore 3-17 raha lafaly ahoana filazany soratra masina makasika an'izany atao hoe fanahy masina zany ve Andriamanitra sa tsy Andriamanitra Korintianina faharoa toko fahatelo andiny fafito amby folo ary ny tompo zany fanahy zany ary ny tompo zany fanahy zany zay toeran'ny fanahy ny tompo no toeran'ny fahafahana ary zay toeran'ny fanahy ny tompo no toeran'ny fahafahana zany hoe Andriamanitra zany raha lafaly de fanahy ka tsy azo itenenan-dratsy zany le fanahy sa azo itenenan-dratsy azo itenenan-dratsy raha fanahy Andriamanitra de tsy azo itenenan-dratsy zany Andriamanitra miditry zany fa mipetraka tsara hoe Andriamanitra de tsy azo itenenan-dratsy tsy azo vazovazina Andriamanitra fa Andriamanitra de fanahy mazava ve zany raha lafaly mipetraka zany ny baiboly ary laza mihitsy ny baiboly fa tena ry Andriamanitra io de fanahy ary le Andriamanitra le fanahy io de tsy azo atao inona tsy azo itenenana ratsy zay zany aloha ny règlement apetraky am rahalahy zany zany balise aloha zany zay de iaritsika hiditra mako anaty le anaran'Andriamanitra aloha ho jerevantsika mihitsy satria io anisany mampisavorivoro io anisany tena mampikrotana mihitsy ny resaka atmosfera religieux raha lafaly amin'ny resaka anarany mikrotana mihitsy tonga de ny atmosfera mihitsy no mikrotana amin'ny resaka tontolon'ny fivavahana tsy mariny zay de io tsy maintsy hidiratsika am rahalahy andro any niana zavany io baiboly aloha no etsika am rahalahy tsika mitondra boky hafa aloha baiboly tsika aloha zany tsy mivoaka baiboly fa raha mivoaka baiboly tsy de tonga de diso e inona moa no resatsika eo tsy mariny zany lasatsika raha lafaly alao ny toko sy andininy aro ararakitsika aloha araky ny baiboly aloha eny tanatsika zany de mizara roa foana moa baiboly raha de ny lalàna sy ny zany hoe ny lalàna de mira fanekena voalohany fahasoavana mira fanekena faharoa de ampamoatsika zany reo aloha hoe manahoana ny fijerin'reo momba an'Andriamanitra sy ny anaran'Andriamanitra tonga de lasatsika ny Isaia aloha karaha ny 2:8 aloha raha lafaly ary araky ny fijerin'ny tao fanekena voalohany izy ananarana ary zay etson'ny olona azy Isaia toko faharoa amby efapolo andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy izao ny Jehova izany no anarako ka ny voninahitra tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho an'ny saron-javatra voasiko eo zany aloha de mametraka aloha ny baiboly ety ampelatanantsika zao ny Jehova zany no anarako ny voninahitra tsy omeko ny hafa ary ny fiderana azy de tsy maninona fiderana ho an'ny de tsy omena ny saron-javatra voasikotra io raha lafaly de atsika maky tenin'Andriamanitra mo amin'ny lalàna aloha zany vakitsika daholo aloha e Exodus 3:13 raha lafaly resaka amin'ny lalàna aloha zany jerevantsika ampamoatsika ny amin'ny lalàna hoe iza zany le anarana ny tononona tany amin'ny lalàna zany raha ny baiboly ety ampelatanantsika aloha ny resahana tsika tsy miresaka baiboly tsy ety ampelatanantsika aloha loha zavatsara le resaka Exodus toko fahatelo andiny fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy ary Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely eo ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka eo aty aminareo ary no amiko kosa iza moa no anarany de ahoana no avaliko azy ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy izao izay ato zay ka ho mandrakizay ary koa izy izao no lazainao amin'ny zanak'Israely izao zay izy no efa naniraka eo aty aminareo iza zany eto ny anarana lazainy izao la izy atzay ka ho mandrakizay anaran'Andriamanitra koa zany zay sa tsy anarana azetsino azy zany sa tsy azy anarana numéraire edy ozy 23 jerevantsika tsara zay lazainy baiboly izy anarana tononona ato anaty baiboly etra zany de hovakitsika eto daholo aloha azo etsona an'Andriamanitra na anaran'Andriamanitra zay netson'ny olona talohan'Andriamanitra zay mirakitra moa zany ao amin'ny farekena voalohany zany raha lafaly numéri toko fa raiky amby folo andiny fahatelo amby roapolo lasitsika numéri toko fa raiky amby folo andiny fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy de hoy Jehova tamin'i Mosesy ny afova ny tanànan'i Jehova ankehitriny de ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsy
zany hoe nisy anarana tsona zany tao izy ony Jehova aloha zany voasoratra ohatsy zay baiboly te parahitantsika raha volaza numeriage ndetsy rehefa tindray Samuel voalohany toko fahinina amby roapolo andiny faraky amby folo lafaly amin'ny lalàna Andriamanitra dia atsika le anarana nitsony olona n'Andriamanitra atao amin'ny lalàna zay baiboly te parahitantsika moa zany marina fa rehefa mijery le tsy baiboly ray te parahitantsika izany indrindra lafaly Samuel voalohany toko fahinina amby roapolo andiny faraky amby folo amin'anaran'i Jesosy sanatria amiko ao anatrihan'i Jehova raha niditra ny tanako amelo voaosy Jehova aho mpamasina ianao lefina anilalohana lohany sy ny tavoara fitondran-drano no alao dia andeha isika andeha sanatria amiko izy Davida ny aninona raha nisy ratsy zay voaosy Jehova nisy anarana tonona teo satsy nisy anarana teo izy anarana tonona teo lasa ndray alohantsika zany eo amin'ny salamy toko fafolo andiny voalohany zany hoe porofona mihitsy aloha zany amin'ny baiboly te pilatantsika aloha ndrasana i resaka le tsy te pilatantsika ndratsika rehefa eo di resaka le anarana voasoratra anatin'ny baiboly ray manontolo tsika latsika ary hoe salamy toko fafolo lafaly andiny voalohany ndao ary tsika salamy toko fafolo andiny voalohany amin'anaran'i Jesosy Jehova o nahoana no mijanona eny lavitra eny ianao ka mihery amin'ny andro fahoriana ozy Davida manao hoe Jehova o nahoana ozy izy no mijanona ny anarana fiatsony Davida zany dia izy ny anarana fiatsony Jehova aloha voasoratra eo Isaia toko fadimy toko fasivy andiny fadimy lafaly latsika aloha le anarana zany zao raha ohatra ka eny tenatena eny vao mandray manjoy zao fampianarana zao dia miresaka an'le anaran'Andriamanitra tsika zay tena mahabe resaka ny mpivavaka sy mpitondra vavana sy indrindra ny olona tena hoe tena mana ratsy an'ity Jesosy Kristy tompo ty dia azavaitsika moa zany satria zay anarana atao baiboly no vakitsika hatreto dia atsika mandinika ndray le anarana tsy voasoratra anatin'ity baiboly tsika ty zany lafaly Isaia toko voalohany Isaia toko fasivy teny andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy fa zaza miteraka ho atsika zaza lahy no omena atsika ary ny fanapahana dia ho atsoriny ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andriana fiadanana zany zao raha lafaly raha anatin'ny baiboly fa amin'ny Isaia mako io dia azo anonana n'Andriamanitra daholo zany zavatra resahany zany izy ale voalohany teo ny anarany atao hoe mahagaga le anarana ozy mpanolotsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay zany anarana ao amin'ny baiboly azo etsoina an'izy io azo etsoina n'Andriamanitra zany anarany zany ary tsy diso zany samahatsy maro zay do ary Isaia ny toko fadimy 45 23 24 lafaly tena ho tataraitsika aloha zany zay zay anarana ny tononona tato amin'ny testamenta taloha ny fanekena voalohany hiditra ndray tsika aveo mako amin'ny fanekena faharoa na fahasoavana zany Isaia toko fadimy efapolo andiny fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ny anianako nisy teny efa nalaoko ny vavako tamin'ny fahamarina ka tsy hitsoaka izao no andolian'ny lohalika rehetra sy anianan'ny lela rehetra hoe ao amin'ny Jehova ihany misy fahamarinana besery ka izy ihany no aton'ny olona ary omena tsy rehetra tezitra aminy ao amin'izy ihany ozy izy ao amin'ny Jehova ihany ozy izy zany hoe Jehova aloha zany voasoratra tao amin'ny lalàna zany natao amin'ny fanekena voalohany dia raha ny baiboly te ampilatanantsika aloha makasika ny anaran'Andriamanitra lefaly no resahana dia izy voaresaka betsaka eo aloha Jehova dia izy koa le anankidimy tonona teo mahagaga rainy mandrakizay Andriamanitra mahery andriana fiadanana zany azo etsona n'Andriamanitra daholo kilo zany raha tao amin'ny testamenta taloha no resahana na fanekena voalohany ndao mba hitso amin'ny fanekena faharoa ndray ty natao fahasoavana ampamoana ndray ireo makasika an'io izy andray le anarana ntsona tao tao amin'izany fahasoavana zany natao amin'izany fanekena faharoa izany talefaly Mateo zany lo toko voalohany andiny faraky amby roapolo to dia anokafatsika azy Mateo toko voalohany andiny faraky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana aty amin'ny fahasoavana zany dia misy anarana koa zany mipotra aty amin'ny fahasoavana dia hojerevantsika araka ny soratra masina zany hiteraka zazalahy izy ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no aninona fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana Jesosy zany aloha napetrany atao amin'ny fahasoavana raha niaraka mivolaza amin'ny Mateo ndao ndray hojerevana aloha ary hoe tonga eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fahinina ambin'ny folo lafaly makasika le fomba filazany azy ndray avato hoe manahoana ndray zany anarany zany raha jerevana ny ten'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko fahatelo dia nandiny fahenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary ny anarany nampatanjaka ilay hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany eny ny finoana zay azo amin'ny alalany no azahoan'izao fahasitrana tsara eto masonareo rehetra zany hoe le anarana Jesosy zany teto nentin'ny apôstôly nanasitrana sasy nanasitrana nentin'ny nanasitrana satria lazay fa mahagaga le aritany amin'ny Isaia zany mihitsy zany hoe anaran'Andriamanitra zany zany mihitsy dia mahagaga dia mpanasitrana dia eo ty izy nentin'ny apôstôly nanasitrana le anarany tsika mako eto miresaka anaran'Andriamanitra tsy maro zany ndao jerevana ny Apocalypse 21 andiny fahenina raika amby roapolo andiny fahenina aloha ary jerevantsika lafaly dia ahoana zany le zavatra misy makasika ny ty anarany ty io mako lafaly mabe resaka mihitsy ary tena misy fikorotanana manahirana mihitsy makasika zany anarany zany lafaly Apocalypse toko faraika amby roapolo andiny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy ary koa izy tamy tanteraka ireo izao no alfa sy omega fiandohana sy ny fiafarana izao anomemem-pona amin'ny loharano no ranonaina ho any zay mangeta eto ho tanteraka ireo izy le anarana fa izy no inona alfa sy omega dikan'ny alfa sy omega inona ny fiandohana ozy izy sy ny fiafarana fiandohana sy ny fiafarana zany hoe io anaran'io zany dia anarana nendota amin'io zavatra rehetra ary mbola efarana amin'io ny zavatra rehetra talefaly ndeha